Zava-dehibe ny fahafahantsika ny resaka manokana amin'ity fotoana ity mahakasika ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra. Ilay famindrapon'Andriamanitra dia hitondrany ny maha olombelona antsika. Mila an'izany isika izaso ianao satria toetra an'Andriamanitra izy io. N'ity fotoana ity dia hiresaka manokana ary isika ny amin'ny hoe famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavany. Toetra an'Andriamanitra izy io ary lafy toetra iray izay mbola mahatoy izao asy ianao. Ao amin'ny Efesianina 4 ka ny 14 dia misy fanambarana manao hoe Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny halehiben'ny fitiavany izay nitiavany antsika. Zava-dehibe ny fafana mahatsapa fa misy an'izay famindrampon'Andriamanitra izay noho ny fitiavany antsika. Izay no mahatonga izany endriky ny famindrampon'Andriamanitra izany amintsika tsy misy tambiny. Mety ho hitantsika miavaka ny fahasamihafana satria eo amin'ny maha olombelona antsika dia misy tambiny avokoa ny zavatra rehetra. Amin'Andriamanitra kosa dia tsy mitaky tambiny amintsika izy, ary io tsy mila tambiny io mahatonga azy manaja ihany koa ny maha izy antsika, ny maha izy anao manokana. Ahafahany manarina anao raha sendra lavo, manitsy raha sendra tafalatsaka ao anatin'ny fahadisoana, ary vonina handeha lavitra hakanao raha mizotra amin'ny lalan-diso ho amin'ny fahaverezana ianao. Raisitsika ho tombontsoa, raisitsika ho fifaliana, raisitsika ho fahasoavana manokana ny fananana izany famindrampon'Andriamanitra izany. Ny famindrampon'i Jehova no tsy nahalany ritra. Zava-dehibe, vaovao isa-maraina ho antsika izany. Mety mieritreritra isika manao hoe amin'ny fotoana iray izay ahatsapahantsika fa latsaka lalina ao anatin'ny fahadisoana, mety tafalatsaka lalina ao anatin'ny fahatsapatena ho meloka, mety tafalatsaka lalina ao anatin'ny fiheverana fa tsy misy azo antenaina satria fanameloana no manoloana. Eo indrindra no hanehoan'Andriamanitra ny fitiavany. Ao amin'ny Jeremia 1:30 ka ny 17 dia milaza izy manao hoe tany lavitra any no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavan'Andriamanitra. Ary zany no ampaharetany famindram-po. Maharitra ny famindrampon'Andriamanitra ho aso anao. Maharitra zany fitiavan'Andriamanitra izany. Mahavita mandeha lavitra izy, maka antsika any amin'ny toerana izay mety nizorantsika raha toka ho amin'ny lalan-diso ho amin'ny fahaverezana izany. Aingana ny famindrampon'Andriamanitra. Koa tiako ny tondram-bavaka manokana mba ho tsapantsika ho zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika ity famindrampon'Andriamanitra ity, izay noresahantsika manokana tamin'ity fotoana ity noho ny fitiavana. Ho asaiko amin'ny fitiavana ary ianao fa hivavaka isika. Tompo Andriamanitra misaotra anao zahay. Noho ny famindramponao, noho ny fitiavanao, dia mbola indreto izahay afaka mahatsapa izany famindram-po manokana, fitsinjovana, fiheverana avy aminao izany. Ary misaotra anao zahay satria azo atao ny manana fanantenana indray na inona miseho. Koa ataovy zava-misy eo amin'ny fiainanay izany fahatsapana izany, ahafahanay mamikitra amin'ny famindram-ponao. Tonoina ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.